mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tratra ity alatsinainy ity tonga amin'ny fandarana manokana sika izay ianarantsika ny lesona ho an'ny lehibe, dia manasantsika naraka izany hatramin'ny farany mialohany iterantsika amin'izany dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zahay satria menao tombo-potoana indray fanay mandinika ny teninao. Mangataka aminao zahay mba androtsaka ny fanay masina aminay ao, mba hitaonanay mandrakariva hianatra ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fanolovan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Fanolovan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Hoy ny bokin'ny Efesianina toko 1:5-12 sy ny 7-10. Manao hoe tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika raha ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Amen. Ao amin'ny vavaka nataon'i Paoly dia nanonona fangatahana lehibe iray izay napetrany teo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Efa nomariny raha teo fa efa tonga ao amin'ny fiainan'ny kristianina ny fanahy masina tamin'ny fotoan'ny fiovampony. Mbola mangataka ny fitahian'ny fanahy indray Paoly izao mba hanomezany azy ireo fahatakarana ara-panahy ilaina izay mifantoka amin'ny fahatakarana lalindalina kokoa ny amin'i Jesosy, izany hoe ny amin'ny fahalalana azy. Nivavaka i Paoly mba hanilo saina manokana an'ireo mpino ny fanahy masina mikasika ny loha-hevitra telo. Inona avy ireo loha-hevitra ireo? Rehefa mivavaka manko i Paoly dia manao hoe mba hampahiratina ny maso ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany. Dia nivavaka izy mba ho tadidin'izy ireo tsara izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ho famonjena azy ireo, ary mba ho takany amin'ilay voninahitra ho avy efa nomanina ho azy ireo. Rehefa nivavaka Paoly hoe mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay hareny voninahitra ny lovany eo amin'ny olona masina, dia mampatsiahy izay voalaza amin'ny testameta taloha izy fa ny mpino dia lovan'Andriamanitra. Tiany ho fantatr' izy ireo fa tsy vitany manana lova avy amin'Andriamanitra izy ireo, fa izy ireo mihitsy no lovan'Andriamanitra. Ary fanirian'i Paoly ny hahatakarany izy ireo ny hasarobidiny eo mason'Andriamanitra. Rehefa mivavaka Paoly hoe mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo ny fioarany alehiben'ny heriny ho antsika izay mihina, dia ny fanahy masina mitondra fahatakarana vaovao momba ny alehiben'ny herin'Andriamanitra no ao an-tsaina, ary koa mba hahatonga an'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ao anatin'ireo vavaka rehetra ireo dia tian'i Paoly ny hatsapan'ireo olona ireo eo amin'ny fiainana manokana izay zavatra efa nomena azy ireo teo amin'i Jesosy. Dia tahaka izany ihany koa, tsy ho an'ireo Efesianireo ihany fa ho antsika izao ihany gaoka ho tsapanao, fa manana lova amin'Andriamanitra ianao, ary tsy izany ihany koa fa ianao mihitsy no lovan'Andriamanitra. Angatahantsika ny fanahy masina mba hampamiratra, hampihiratra ny mason'ny saintsika, mba ho fantatsika n'izany fioarany alehiben'ny heriny izany izay miasa ao anatintsika. Amen.
le irainay masina tsara indrina izay nylanitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, mampatsiahanay mandrakarifa fa tena sarobidy eo masinao izay. Misaotra anao ihany koa izay manome tokanay fa manana lova ao aminao izay, ary izahay izao mihitsy ilay lova ka mangataka aminao izay mba hiasan'ny fanainao masina ao anatinay, mba ampahiratinao ny masony sainay, atoky anao bebe kokoa izay tsy salasala ny amin'ny fitantananao fa izay rehetra efa ataonao dia fantatra efa zavatra mahasoa anay hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.